Faly miarabanao ry mpiara-mivavaka hajaina, mpiara-mamaky ny soratra masina, mpiara-mianatra ny bokin'ny faminaniana dia ny bokin'ny Daniela moa zany ny anarantsika izao, Daniela 3. Mialohan'izay nefa dia hiara-mivavaka isika. Ray be fitiavana sy tsara indrindra ny an-danitra ao. Misaotra noho ny famindram-ponao ny manome tombotsoa anay amin'izao fotoan-tsarotra izao mianatra ny bokin'ny Daniela. Tompo mamindrafo aminay mamelany elokay. Ny anaran'i Jesosy Kristy mangataka aminao izahay. Tafiny akanjo-pamarinanao izahay. Ary ny fanahinao masina hirotsaka aminay mba handraisanay sy hiasa ao aminay mba hitondranay ho amin'ny famarinana rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahana izany. Amen. Amin'izao fotoana izao dia hianatra ny bokin'ny Daniela 3 isika. Dia ilay fikimiana teo amin'ilay Maktora. Kanefa mialohan'izay ho jerentsika miaraka aloha ny momba ny teny hoe Babilôna satria mety hanampy antsika eo amin'ny fahazoana ny faminaniana. Rehefa mialoha kely ny hataperan'ny bokin'ny Daniela 3 dia misy teny naverimberiny mpaminany Daniela ary nytenenin'ny mpanjaka Nabucodonosor koa dia hoe Andriamanitra any an-danitra any. Andriamanitra any an-danitra any. Zany hoe na dia ao amin'ny tanin'ny Babilôna aza dia miverina manjaka ny modely teolojika na paradigma teolojika ny fandresen'ny Andriamanitra any an-danitra any. Fitinina kely angamba ny teo aloha dia hoe tany Babilôna dia Marodoka no lasa nandresy, zany hoe ny Andriamanitra ny tany ny heverinareo fa andriamantsizy moa zany. Kanefa dia izay no napetrany ho handresy any Ano, izay Andriamanitra ny lanitra. Ankehitriny nefa dia misy zavatra misainy satria lasa na ny Nabucodonosor aza dia miteny hoe Andriamanitra any an-danitra any, ny Andriamanitra Daniela. Ary hitantsika fa hafa mihitsy no andraisany an'izay teny izay. Ho rasaintsika ny teny hoe Babilôna. Ny ôna, zany hoe ny tovana farany, dia tsy inona akory fa ilay lazaina hoe suffixe hellénistique, zany hoe ilay tovana mahatonga n'ilay tanàna ho lasa Grika. Fa raha ny izy dia Babela ihany io izay hita ao amin'ny Genesis. Babela ihany io zany. Ary ilay toerana misy andrareo dia ilay lemaka ihany, lemaka koa izay ao Babilôna, lemaky ny fikimiana. Satria hitantsika eo amin'ny tantaran'ny Genesis fa nikiomy ireo olona avy tafavoaka avy amin'ny safi-drano rehefa nitombo, ary na dia eo aza ny teny fikasan'Andriamanitra fa tsy andevina ny tany intsony amin'ny rano, dia nandefa havana izy eny an-danitra, dia tsy nahatoky ny olona tamin'izany fotoana izany fa dia nikiomy ary nanangana tanàna lehibe, nanangana trano lehibe, Zigorata moa zany ny fiantsoana azy, ary nanao avo. Ary rehefa nikiomy tamin'Andriamanitra izy dia nafangaron'Andriamanitra ny teny, ary eo ilay teny nevinin'ny teny koa hoe Babela, Belel amin'ny teny
jiosy zany hoe fifangarona teny. De izay no zavatra mitranga. Miverina indray eto lay izy satria na de nanaiky azy Nabucodonosor fa mahery ny Andriamanitra Daniel any an-danitra dia hafa ny fandraisany azy satria namerina ny fahefany hanoa izy na le Andriamanitry ny tsy izy, Andriamanitry ny lanitra any Babiloniana. Ary anangana izy eto tsangam-bolamena. Na de eo aza ny tenin'Andriamanitra nofina men'Andriamanitra azy hoe ho ravo io Babilôna io dia mikomy amin'Andriamanitra izy ary mieritreritra izy angamba fa rehefa averiny hanoa dia tsy ho ravo Babilôna. Ka eto am-piandohana dia ho rasantsika ny teny hoe Babilôna, niona dia efa hitantsika teo zany suffixe hellénistique, zany hoe tovana mahatonga n'ilay tanàna ho lasa Grika fa Babela ihany ny dikany. Amin'ny sora maranitra zany hoe ny idéogramme cunéiforme dia afaka soratana amin'ny fomba maro ny teny hoe Babela, fa anankiray amin'ireny ihany no jerentsika. Dia rehefa soratana amin'ny cunéiforme le izy de manome 60 ka ny tanàna moa tany Atsinanana taloha tany Proche-Orient ancien dia rehefa misy tanàna anankiray mitsangana de mitondra ny anaran'ny Andriamaniny. Ka ny andriamanitry Babilôna zany dia io 60 io. Ny Andriamanitra tamin'izany fotoana izany tany Babilôna, tany amin'ny Atsinanana tany, dia aseho amin'ny anarana ary aseho koa amin'ny isan'ny anaran'ilay Andriamanitra zany, izay Andriamanitra Babilôna dia 90. Ary io isan'ny anaran'ilay Andriamanitra io dia tsy iza akory fa ny isan'ny anarany Yahno, 90. Ka fotsiny fanoratana azy rehefa misora maranitra. Eto zany dia miverina tiany Nabucodonosor hiondrika eo amin'ny Yahno ndray Babilôna, de tsy ho ravo Babilôna satria teo Marodoka de zao Yahno. Dia nanao fety izy teo amin'ny toerana, teo amin'ny lemaka tahaka ny tantara amin'ny Genesis ihany, izay lemaka sy finoana sy fikimiana amin'ny teny fikasan'ilay Andriamanitra ny lanitra tena izy. Ny Andriamanitra ny lanitra dia Adonay zany, izay nanome teny fikasana ary nilaza taminy fa ho rava Babilôna. Dia nieritreritra izy fa tsy ravo Babilôna rehefa manao tsangam-by izy, tsangam-bolamena, izay mitondra ny anarany Yahno satria 80 akio ny ahavony. Dia maneho zany ny fiverenan'ny Babilôna tamin'ny finoany taloha de Yahno, fa tsy Marodoka intsony zany no mpanjaka. Na izany na tsy izany aza nefa dia fantatritsika tsara fa tsy izy ary Andriamanitra tsy izy io miafina ao ambadiky ny zavatra de mifikiminy Nabucodonosor. Ary inona ny zavatra nataony? De avy nikambana daholo ny olona rehetra, na ny jiosy na iza amin'ny alalan'ny fiankovana eo anoloan'io tsangam-bolamena io,
ary anome voninahitra any ano. Dia averina indray zany Babilôna amin'ilay Andriamanitra zay tsy izy kanefa Andriamanitry ny lanitra araka ny finoandrareo. Dia nanao mondialisation izy, na fikambanan'ny firenena rehetra amin'ny alalan'ny hira ray, amin'ny alalan'ny fitsofana mozika sy karazan-kira rehetra zay namboarina zany ho fanomezam-boninahitra anio Andriamanitra io. Natsoina tamin'izany koa namany Daniela 3 lahy, ary dia nantsoina Iankohaka. Nisy olona maro ny ankohaka, fa izy 3 lahy kosa, Sadraka, Mesaka ary Abednego, dia tsy nety ny ankohaka ary nampitandrina nefa i Nabucodonosor, fa raha tsy miankohaka ianareo dia efa misy laforme rehetra hafa, zany hoe fitsapana mahavaivay azo anareo. Zay zany no ohatran'ny hoe fanomezam-boninahitra ny ano. Tsy nanaiky nefa izy 3 lahy, ary nanana famaliana manokana izy feno finoana fa Andriamanitray dia miaro anay, tia anay ary manampy anay, ary natoa azy izy ka mamela anay tsy mamaly anay, tsy miaro anay, tsy akohaka amin'izay Andriamanitra ao izahay. Zay teny zay dia mampitandrina mandrakizay ho an'izay olona sy firenena tia ny Adonay, tia ny Elohim, ny amin'ny hoavy rehetra mandrakizay. Andriamanitra milaza fa Andriamanitra ny lanitra zay ampitandrema ny firenena, mpanjaka ny firenena araka ny sary zany zay aseho an'ilay boky faminanian'i Daniela 3, dia mampitandrina zany fa tsy tokony ankohaka na inona mitranga amin'io fotoana io. Dia fotoana zay fisehoany zay androm-pahoriana izay. Ary mampiseho an'izany fa rehefa natsipy tao anaty afo zay mirehitra mafy, ka dia nanipy an'izy 3 lahy tao aza dia maty, dia tsy niankohaka mihitsy izy 3 lahy, ary dia tafiditra tao. Ka rehefa tafiditra ao izy dia eto misy sary fikasana, teny fikasana, satria nisy lehilahy faefatra toy ny zanak'Andriamanitra hoy Nabucodonosor. Iza io lehilahy io zay toy ny zanak'Andriamanitra? Dia Kristy zany miaraka amin'ny vahoakan'Andriamanitra mandritra ny fotoam-pitsapana io mandrakizay. Misy ny fotoana rehetra zay fitsapana teo amin'ny tantaran'ny firenena, ary amin'ny andro farany dia voame hiamafy izany fitsapana izany, kanefa dia matoky fa Andriamanitra Kristy dia eo afovoantsika, miaraka amintsika, ary miseho ny heriny mandritra ny fotoam-pitsapana, miseho ny heriny Kristy, miseho ny herin'Andriamanitra. Ka mety fotoana mangina, mety fotoana ikakiany tsy mino sy ny mino Andriamanitra izy, mpanompon'ilay Andriamanitra izy any an-danitra, dia Satana ihany io miafina io. Rehefa avy maka ny endrika marodoka izy, dia maka ny endrika no, dia Satana ihany io maka ny endrika tsy izy io, ary dia matokizany itsika fa Kristy mety tsy hitatsika, mety tsy ho tsapantsika mandritra ny fotoana rehetra, mandrapiditra tsika ao anaty laforme rehetra afo.
ko mahereza indrindra ary matoky indrindra fa natoa aza ka tao mangina Andriamanitra dia zany tsy milaza kory hoe tsy eo Andriamanitra na tsy mahita antsika fa mahita antsika izy ary miaraka amintsika izy amin'ny fotoam-pitsapana rehetra. Faly miaraka aminao indray manaraka an'izao boky ny faminaniana izao manaraka. Amen.